Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter ensemble le chant « Nous voici Seigneur ». Nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos temps. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs criés de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Encore une fois. Nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos temps. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crieux de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans l'église Emma Setel. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, mais le plus important, une bonne semaine auprès de Dieu. Que malgré les choses qui se passent dans la vie, malgré les difficultés ou les bonnes choses, les bonnes nouvelles qu'on peut avoir, que vous avez pu ressentir cette présence de Dieu tout au long de la semaine. C'est ce que je vous invite aussi à faire durant la semaine qui va suivre également, de vous remettre à Dieu, de vous remettre en relation avec Dieu et pourquoi pas commencer avec ce sabbat. C'est vraiment quelque chose que je vous souhaite à tous et j'espère que vous allez passer un excellent sabbat. Je vous invite à la prière d'invocation. Bien vouloir vous lever. Nous allons prier ensemble. Ndreto zay Andriamanitra tsara indrindra ao, mpahary ny zavatra rehetra, nahary an'izao tontolo izao ary nahary anay tsirairay avy, nahary ny fonay, nahary ny sainay, ary ray tsara indrindra satria nanolotra ny zanako malalanao, Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana ao anay tsirairay avy. Ndreto izahay hanolotra fiderana, hanolotra fanompona, araka izany iranay izany, ka ny tsara indrindra ty aminay no tianay atolotra anao koa raiso izany Andriamanitra, ny hira, ny teninao, ny fankalazana rehetra. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Psaume 28, versets 7 à 9. Psaume 28, versets 7 à 9, qui dit, au nom de Jésus, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Amen. Je vous invite à vous lever pour ce moment d'adoration, ce moment de louange pour le Seigneur. Nous allons chanter ensemble le chant Tsaro Kwanyi.
Sesoni fanavutana fatawanda fakaununa karina nisajinao mairinuna tsuchanao iachikaue anilana Kiza Tisya sarakai Titwechae wanilana Uwe wantungu chao akakina E samba chao Tiso sachi vasasana Richa devolvelana Nishainaku tuntulude guatauzina Umejikatuku nilapana Saunu vajatau kuamina Kiza Tisya sarakai Titwechae wanilana Uwe watungu chao akakina Je vous invite toujours dans votre position debout à chanter avec nous le chant C'est auprès de Dieu. Comme je vous ai dit dans ma bienvenue, mon souhait c'est qu'on soit tous auprès de Dieu, qu'on soit tous rapprochés dans cette relation. Donc je vous invite vraiment à vous mettre dans cet esprit-là pendant ce chant. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Je viens devant
Je vous invite à vous asseoir. Nous arrivons maintenant au moment des dîmes et offrandes. Et pour ce moment, c'est vraiment un moment où, je ne sais pas si vous savez, c'est vraiment un moment d'adoration qu'on fait au Seigneur. C'est une façon de dire merci pour ce qu'il nous fait au quotidien, pour ce qu'il nous apporte tous les jours. Et j'aimerais vous partager un verset qui se trouve dans Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4, mais je pense déjà que vous le connaissez. Au nom de Jésus, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Ce verset il nous dit vraiment de tout donner ce qu'on a dans notre cœur à l'Éternel justement. Et c'est l'Éternel qui agira en regardant notre cœur, en regardant notre vie et en regardant l'amour qu'on a pour lui. J'invite donc les diacres à passer dans les rangs pour ce moment de dîmes et offrandes. Mangataka antsika mba hitsangana tsy manenina ka izay mampety antsika mialatsiny afaka manetry tena koa tsika amin'izay fitoerana mety amintsika satria sady hanao vavaka fisaorana isika no hanao vavaka ihany koa fiankofana. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitra, velon'ny mpisaorana anao ny fonay satria mitantananao sy ny vimbinao ny fiainanay nandritra n'izay enemana lasa izay ka tonga soma tsara eto amin'ity toerana natokana hiderana sy hankalazana ny anaranao ity. Mangataka famelana ny heloka avy aminao anefa izahay raha iseho aminao ankehitriny ka raha sitraka ao Jesosy eo dia nolonay ranao soa latsaka ao anay dia fanirianay dia mba hitondra n'izao antom-bavaka izao eo amin'ilay seza fiandrianan'ilay avo indrindra any an-danitra ianao ka naisotra ny sakatsakana rehetra anadio ny fahotanay ary tsisy hevitra intsony ampisaraka anay amin'ilay Andriamanitra iray. Amin'ity an'ity dia midera sy mankalaza ny anaranao izay satria masina ianao, lehibe ny voninahitra ao ary tsy hainay takarina sy ho valiana izany fahasoavanao izany indrindra izay narotsaka ao tamin'ny tsirairay avy aminay reto. Androany izay dia tonga manatitra izany apahany tamin'ny fanambinana nomenao anay izany. Raisy tompo izany mba ho anitra kasitrahany eo amin'ny seza fiandriananao. Ary mba vita be ihany koa amin'ny asanao, tsy ny amin'ny eto an-toerana ihany fa maneran-tany, dia mba ho voatory ny anaranao. Da himanokana ho an'izay mpitantana izany
fanatitra sy hampafolony izay natolotra teo izany mba ho andeha amin'ny akako ny tokony ho izy ary ny voninahitra ao nisy eo ny anaranao no tokiana ao anatin'izany amin'ity androany ity ihany koa dia tsy ny volana ihany tsy mifananana ihany fa ny tenana ihany koa dia atolotray mba ho fanatitra velona masina sy akasitrahanao ka raiso izany tompo dia androany izahay mahatsiaro manokana ihany koa ny sabata izay ho lalovanay ianao Jesosy eo no anakinana izany ka misy ireo namanay izay mbola tsy afaka niaraka aminay ao anatin'izany sabata izany mahafantatra ny masoa sy ny misy anazy ireny tsirairay avy ianao Jesosy androany ka iangavianay ny tananao mahery mba homba azy ireny isam-baravarany raha misy marary dia mangataka aminao izay androany mba ho kasihan'ny tananao manokana ka ho sitranonao izany olona izany raha lasy anabavy na ao am-pandriana na any amin'ny hôpitaly dia tsy dio ireny tompo ary meo ny fanasitranana avy aminao dia tahio ihany koa izahay tsirairay avy reto tahio ny ankizy mba handray ny tandrify ihany koa amin'ity sabata ity dia maro ny zavatra tiana angatahana kanefa noho ny ankely fisainanay dia mangataka izay mba ny fananao masina ilay manonona ny vavaka tsy haitononona no solo-toerana anay eo amin'ilay seza fiandrianana ka dia tanterao aminay ny sitraponao tompo araka ny ampen'ny famindram-ponao tononay izany vavaka izany noho ny amin'ny anaranao Jesosy reriany amen amen. C'est maintenant le moment de l'histoire pour les enfants. J'invite tous les enfants présents à venir s'avancer vers moi pour pouvoir écouter cette histoire que je vais vous partager. Donc je vous invite les enfants à venir devant. Donc je souhaite un bonjour à tous les enfants que je n'ai pas pu voir encore. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'attends encore quelques enfants qui arrivent. Mais aujourd'hui, je vais vous partager une petite histoire. Donc c'est l'histoire de Manon. Manon, en fait, elle vit dans une famille qui a des difficultés financières. Et en fait, sa famille n'arrive pas à s'en sortir. Et ça fait des mois qu'ils sont en difficulté et la vie de Manon, elle risque de changer. Ça veut dire qu'en fait, sa famille est en difficulté et si les choses ne s'améliorent pas d'ici les mois à venir, Manon, elle risque d'être enlevée de sa famille. C'est quelque chose de triste. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas avoir parce que nous, on est auprès de notre famille. Mais certains enfants, ils ont des difficultés à vivre comme celle-ci. Et Manon, elle avait peur de s'éloigner de sa famille. Elle avait peur de partir dans un foyer et de ne plus revoir sa famille. Et un jour, Manon, elle s'est dit, elle a dit à ses parents, maman, papa, j'ai trop peur de ce qui peut se passer. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble ? Et la famille a dit oui, pas de souci, on va prier ensemble tous les trois et on va demander à Dieu de nous aider. Manon, elle a dit non mais moi je veux pas que prier ce soir, je veux prier tous les jours, je veux que Dieu entende ma prière. Donc les parents, ils se sont dit d'accord, tous les soirs on va prier, on va demander à Dieu de nous aider. Et donc chaque soir, ils ont mis en place donc cette prière, ils ont demandé à Dieu de les aider. De les aider de n'importe quelle manière parce que ils étaient vraiment en difficulté et n'importe quelle manière pourrait leur faire sentir la joie. Donc chaque soir, ils ont prié pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois.
Et, et un jour, il y a un monsieur qui vient dans l'école de Manon. Et c'est un monsieur qui s'appelle Robert et c'est un ancien éducateur. Et l'école parle à Robert de la situation de Manon. Et ce monsieur, il était très touché. Il s'est dit, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai la possibilité d'en aider un. Et je décide d'aider cette petite fille. Donc Robert, il fait les démarches et il parle à la famille de Manon et il décide de devenir son parrain. Donc la famille est très étonnée, la famille est en joie, la famille elle est super contente parce qu'elle se dit Manon elle va pouvoir rester avec nous. C'est la réponse de Dieu. Il faut savoir que ce monsieur-là il n'est pas chrétien, il ne connaît pas Dieu. Et depuis qu'il a rencontré cette petite fille, il a découvert Dieu, il a rencontré Dieu, car c'est cette petite fille qui lui a dit mais tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé dans notre famille, c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous aider, et vu que c'est Dieu qui t'a envoyé, moi je vais t'aider à le rencontrer, je vais t'aider à le connaître, et tu vas voir que c'est quelqu'un de formidable. Alors moi, ce que je vous invite, les enfants, c'est que si vous avez une demande particulière, si vous traversez un petit moment de difficulté ou vous vous sentez pas très très bien, vous pouvez demander à vos amis, à vos parents ou entre frères et sœurs de prier ensemble chaque soir pour demander à Dieu de vous aider. Pas une seule nuit, mais tous les soirs pour que Dieu vienne vous aider. Voilà, c'était mon histoire et bon sabbat les enfants. Du groupe Jacqueline à Madagascar, un groupe de chanteurs qui aiment vraiment adorer Dieu. Heureux ceux qui lisent la prophétie, qui l'apprennent. Encore plus heureux ceux qui se soumettent à la volonté de notre Dieu, parce que la fin est proche. Jésus vient bientôt et Jésus viendra récupérer ceux qui sont à lui pour être auprès de lui. Alors, apprends la parole de Dieu, nourris-toi de sa parole tous les jours, garde-le dans ton cœur, puisque la fin est proche.
Antumuchani anjo o avifanganao o Jesu amundireu ni aino nakatuni tini ni baibuli anisananjo mufunana Raiswawan pufa zamalaina Fatumuchani andrizao Dinini tenini baibuli Anisananjo mufunana Raiswawan pufa zamalaina Fatumuchani andrizao Zanilala na mankanya ndani cha manumea na sieji famagina na tiuveji kumaejeza mandini kaizani uavifanyanau udeso amundireu ni aino nakatuni tini baibuli anisananjo mufunaina Raiswawan pufa zamalaina Fatumuchani andrizao tini baibuli anisananjo mufunaina Raiswawan pufa zamalaina Fatumuchani andrizao Vaky teny fototra antsika androany eo amin'ny salamy toko faharoa andiny faharoambifolo. Salamy toko faharoa andiny faharoambifolo. Manoroa ny zanaka fandrao tezitra izy ka ho very eny an-dalana ianareo fa vetivety dia hirehatra ny fahatezera ny sambatra izay rehetra miaraka aminy. Amen. Bon sabbat tout le monde. Je suis très content de vous voir tous ici. Et le 4e sabbat, je prêche en malgache. Donc je vais bien sûr que tout ce qui parle français ici soit traduit. Rassurez-vous, le comité d'église, l'église s'efforce le plus vite possible pour que vous puissiez avoir le petit appareil qui va traduire instantanément. Mais je vais être sûr qu'il y a un traducteur, une traductrice à côté de ceux qui parlent français. Et si jamais vous voulez aussi la parole, c'est en français. J'ai mis le PowerPoint en français. Donc voilà, merci. Androany sika dia hiaraka andika ny tenin'Andriamanitra. Ary ny anomboako azy dia ny hoe ny teny filamatry ny fédération-natsika mandritra ny taona ity. Hainareo ve le izy? Mandritra ny 9 taona moa zany. Teny filamatry ny fédération. Mpianatra, sambatra, fiangonana, mamirapiratra, mandefa taratra. Mpianatra, sambatra,
fiangonana mamirapiratra ary everiko fa tena tsara izany loha hevitra lehibe zany ary androany ariva moa zany tsika dia manana fotoana lehibe a ina moa ny loha hevitra ho zarana ndray mantolo olona androany ariva partage la joie zarao ny fifalianao ka mba hahafahantsika mizara fifaliana dia mila sambatra tsika marina ve zany sa tsy marina raha ohatra ianao tsy sambatra tsy afaka mizara fifaliana zany ianao raha ohatra ianao tsy manana fifaliana tsy afaka mizara fifaliana koa misaotra ireo zay rehetra nandray anjara teo fa mitondra antsika anakaiky be dehibe an'Andriamanitra hatramin'ny maraina na ny tantara na ny hira na ny hira ho any ankizy na ny hira vao nenontsika teo dia sambatra izay mamaky sy mandinika ny ten'Andriamanitra satria ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy ka ny lohateny ny zavatra zay hozaraiko zany amintsika rehetra amin'ity dia ny hoe ilay mpanjaka vaviny Seba sy Jesosy Kristy fa ny loha hevitra zany zay tiako voizina mandritra ny volana maromaro atao amin'ny fiangonana dia ilay hoe ireo sambatra ao amin'ny baiboly ireo sambatra ao amin'ny baiboly ka ao anatin'ny tapany voalohany zany a dia nandray an'ity loha hevitra ity a lay ireo sambatra ao amin'ny testamenta talondraka ty jereko ity satria be dehibe ny resaka fahasambarana ao amin'ny baiboly a hatrany amin'ny bokin'ny apokalipsy ao amin'ny bokin'ny Matio be dehibe mihitsiny a toriteny teo tendrombohitra bokin'ny Lioka ary amin'ny bokin'ny apokalipsy miveriny impito ny fahasambarana fa any amin'ny testamenta taloha koa dia misy resaka fahasambarana ka iresaka fahasambarana mandritra ny volana vitsivitsy ry ava-malalaka tiako nareo raha miaraka manao an'izany dia zay rahantsika mandeha zany les heureux dans la Bible satria zava-dehibe ne zany sambatra zany zava-dehibe zany sambatra zany ary afaka tapabolana tsika dia mbola manao fotoana zany a any Saint-Julien amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tiako sika dia miomana sady satria fotoana lehibe zany hitondra fahasambarana ao antsika ihany koa zany dia mitoy ihany zay loha hevitra voaboasana izay ka androany a zany dia andray an'ity loha hevitra manokany ity a mpanjaka vaviny Seba sy Jesosy Kristy mbola hivavaka alohan'ny hanomboantsika izany fizarana ny ten'Andriamanitra izany Jesosy Kristy ny fandrinao dia ho sambatra tokoa izahay ho sambatra izahay na dia mbola ity ambonin'ny tany zay hiasian'ny fahotana sy ny fahoriana aza ny fandrinao dia ho sambatra izahay manana anao ka afaka izara fifaliana manodidina anay angatanay ianao mba hoeto amin'ity marain'ity ary anome anay izany fiadanam-po sy fahasambarana izany amin'ny anaran'i Jesosy amen tamin'ny andron'i Jesosy dia nisy an'ireo fariseo sy mpanoratra lalàna na atao hoe mpanorad-dalàna izy ireo dia nametra-panontaniana mandrakariva hoe Jesosy ve ny Mesia izy ireo zany dia ohatran'ny olona foana hoe ianao marina ve le izy tena ianao ve le Mesia Mesia moa zany dia sady mpanjaka no mpamonjy no mpaminany voaositra zay ny dikany teny hoe Mesia avy amin'ny teny hébreu Masia ianao ve le voaositra na dia teo aza ny fijoroana vavolombelona nataon'ny patriarka sy ny bokin'ny Mosesy sy ny bokin'ny mpaminany rehetra ao amin'ny baiboly dia ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna dia milaza fa hoe mpisoloko ny Jesosy fa tsy tena Mesia ary na dia efa tonga teo amin'ny fasan'i Jesosy aza dia ozy izy ry zareo tamin'ny Pilaty hoe nilaza iny fa hitsangana hono rehefa fahatelo ambeny ny fasana na teteo aza fijoroana vavolombelona nataon'ny Jaona mpanao batisa hoe ilay Jesosy avy any Nazareta mihitsy ilay Mesia ilay mpamonjy ilay voaositra ilay mpanjaka dia tsy nino izy ireo dia zao nolazain'i Jesosy ao amin'ny Matio 5:9-7 Marka 7:1-7 eto Jesosy dia mamerina ny teny zay efa voalaza mpamina ny Isaia 700 taona taloha ozy izy hoe ty vahoaka ty ozy izy rehefa manatona anahy zay moa ny antso nataon'ny chef de chantre atsika tamin'ny ny conductrice de chantre atsika teo hoe manatona an'Andriamanitra isika nareo izy izy rehefa manatona anahy reto fariseo sy mpanorad-dalàna reto maninona fotsiny ozy izy
manaja amin'ny vavana ozy izy resaka amin'ny olony fa maninona ozy izy miaraka amin'ny fenareo fa ny fony manalavitra mampianatra didina n'olombelona ho fampianarana izy izy ny fony lavitra manahoana ianao amin'ity marainy ity ry havako manahoana ny fonao mova isika manompo an'Andriamanitra amin'ny molotra sy ny vava fa ny fotsika lavitra an'Andriamanitra akaiky an'Andriamanitra ve isika amin'ity maraina ity akaiky an' Jesosy ve isika amin'ity maraina ity andeha ilaza aminareo tantaran'olona anankiray izay nitady mafy ary azontsika ataony mampitaha ny fiainantsika amin'izany manahoana ny fitadiavako an' Jesosy manakaiky azy ve ny foko dia tsy iza izany fa lay mpanjaka vaviny Seba andeha hanokatra ny baiboly isika tiako nareo raha manokatra baiboly ao amin'ny tantara voalohany ao amin'ny mpanjaka voalohany azafady mpanjaka voalohany 10:1 ka hatramin'ny 7 ujerentsika ny fiainan'ity ramatoa mpanjaka vavy ity izay nanao ny fomba anakekezana ary ampitahitsika aminy ny fiainantsika ary ny mpanjaka vavy ny Seba rehefa nare nilaza ny Solomona ny amin'ny anaran'i Jehova dia avy izahan-toetra azy amin'ny fanontaniana sarotra ka tonga tany Jerosalema izy mba mimpanaraka marobe sy ny rameva izay nitondra zava-manitra sy volamena sesehena ary vatosoa ary rehefa tonga tany amin'ny Solomona izy dia nilaza tamin'izy rehetra tao am-pony ny 7 ary voavalin'ny Solomona izy tamin'izay rehetra nanontaniany azy tsy nisy zavatra niafina tamin'ny mpanjaka ka dia nambarany azy avokoa ny 4 ary rehefa hitan'ilay mpanjaka vaviny Seba ny fahendren'ny Solomona rehetra sy ny trano izay nataony sy ny fihinanany teo amin'ny latabany sy ny fipetrahany tandapany sy ny fitoeran'ny mpanompony mba amin'ny fitafian'ireo sy ny mpitondra kapokany ary ny ambaratonga izay niakarany ho ao an-tranon'i Jehova dia ahoana ozy izy dia talanjona tery izy ny 5 ka hoy izy tamin'ny mpanjaka marina ny teny izay fareko tany amin'ny taniko ny amin'ny teninao ny filazananao raha tsy tonga aty ahoana ozy izy kanefa tsy nino ny filazana ao raha tsy tonga aty ka ny masoko no mahita kanjo hay na dia ny atsasany aza tsy voalaza fa tamiko akory fa indro ny fahendrenao sy ny voninahitrao dia mihoatra lavitra noho izay laza efa reko tonga zany ty mpanjaka vaviny Seba ity ry havana dia nanatony izy ny tiako lazaina aminareo dia misy ilay antsony baiboly hoe tandindona dia misy ilay antsony baiboly hoe tena izy misy ilay antsony baiboly hoe typos misy ilay antsony baiboly hoe antitipos misy ilay antsony baiboly hoe type misy ilay antsony baiboly hoe antitype ozy nareo inona daholo zany pastera ny mpanjaka vaviny Seba dia maneho olona anankiray izay mandeha mitady an Jesosy mandeha mitady ny fahamarinana i Solomona dia maneho an Jesosy zany hoe Solomona zany le type dia Jesosy le antitype i Solomona zany zanaky Davida Jesosy koa natsoina hoe zanaky Davida azonareo ve le resaka type sy antitype ny aseho an'ity mpanjaka vaviny Seba ity dia ireo zay mandeha mitady raha mitady an Jesosy ianao dia tahaka an'io vehivavy koa ianao zany amin'izao fotoana izao andeha anehoky sary ianareo manazava ny type sy ny antitype jereo io sary fanaovana mokary sy mofogasy io hoe tsy haiko raha isy mofogasy sy mosary rariva na hoana mokary fa ilay ihany tsy na mofogasy fa manaraka rehefa mijery an'io lasitra inareo ny dikany teny hoe type dans la Bible ao amin'ny baiboly dia le lasitra zany azonareo hoanina ve ny lasitra
fa inona no hoanitsika le mokary mivoaka vany no hoanitsika zany ary le lasitra ve mitovy am'le mivoaka vany le tipa ve mitovy am'le antitipa lazao vy marina mitovy ve le lasitra sy le mofogasy aloha tsara lavitra ny avoaka an'le izy lay tantara lay mpanjaka vaviny Seba nandeha nitady any Salomona dia hoarina amin'ny olona anankiray nitady any Jesosy amin'izao fotoana izao ilay tena zanak Davida ilay mpanjaka ny mpanjaka dia hoaritsika aminy fiainantsika manahoana ny fitadiavantsika any Jesosy amin'ity maraina ity fa zao manko nolazainy Jesosy andeha hoe avadika indray ny baiboly ry havana andeha avadika indray ny baiboly vadikitsika ny baiboly ao amin'ny Matio toko 12 ny andininy 12 ahoana hozy izy Jesosy manazava nyity tandindona ity manazava nyity tantara ity tena resahany Jesosy anky izy ity miresaka amin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna izy zao voalazany eo amin'ny Matio toko 12 ny andininy 12 ny mpanjaka vavy azafady ny mpanjaka vavy avy tany atsimo iara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloko azy fa avy tany amin'ny farany tany izy iainy ny fahendren'ny Solomona nefa indro ahoana hozy Jesosy misy lehibe no Solomona eto de jerentsika akaiky zany reto fariseo sy mpanora-dalàna reto tonga mivavaka izy reo efa sabata isa-tsabata ohatra ny fadianina indroa isan-kerinandro koa ny sasany manao an'zao zao mpivavaka be nefa zareo lazainy fa Jesosy tsy mesy tsy an'le baiboly nefa le baiboly efa nilaza ny marina de hozy izy Jesosy tamin'izy ireo hoe ny mpanjaka vaviny Seba hozy izy avy lavitra be azotsika saina ve zany avy lavitra be zany raha jerena ny tantara zany mpanjaka vaviny Seba zany lazaiko anareo dia avany amin'ilay toerana atao hoe amin'izao fotoana izao Yemen dia fanjakan'ity mpanjaka vavy ity zany tonga hatrany Yemen Eritrée ary hatrany Éthiopie mpanjaka vavy izy ity ary any moa dia misy an'ireny ty sary ity natao tany amin'ny 1648 nataon'ny Claude Lorrain any amin'ny musée any Londres manazava zany hoe eo amin'le seranana zany dia resahana hoe misy lehilahy hony any Solomona tena manam-pahendrena tena manana fahendrena dia resahana eo amin'le seranana farany dia tapa-kevitra ity mpanjaka vavy ity hoe andeha ho any aho andeha jereko hoe tena marina ve zany tena manam-pahendrena tokoa ve zany Solomona zany azonareo ny diadina taony 1200 miles zany hoe raha ataontsika ny calcul zany dia hatrany amin'ny 700 kilometatra ary tamin'izany tsisy roplanina alay fisaraitseny zany hoe olona anankiray andeha hijery mpanjaka anankiray andeha mandritra ny 700 kilometatra miaraka amin'ny arembe vava miaraka amin'ny rameva miaraka amin'ny vahoaka be andeha hitady mifahendren'ny Solomona dia hono hozy Jesosy mpanjaka vaviny Seba hozy izy anameloko an'ity taranaka ity fa izy hozy izy niala avy any amin'ny farany tany mba andeha hitady any Salomona kanefa hozy izy maninona misy inona hozy izy eto misy lehibe lavitra noho Solomona ty ihany koa dia sary vao tamin'ny 2015 nataony Osinjiani zany dia ohatrany hoe io zany ny mpanjaka vaviny Seba miditra ao amin'ny fanjakany Solomona mijery ny aren'ny Salomona ny vakitsika teo ny latabatra ny mpanompo ny tabernakla efa vita teo daholo dia tena hoe gaga le raha matoa mametram-pantaniana amintsika hoe raha raisitsika zay le hoe za mitady an'Andriamanitra manahoana ny fitadiavantsika an'Andriamanitra tsika ve mandamy vola mikarena tahaka ny ataonyity mpanjaka vavy ity manokana fotoana ve sika isan'andro andinihana ny amin'ity Jesosy ity mandroso mitady azy ve sika ary manao kilometatra maro mba hanatona azy
manahoana ny resaka ataonao am' jesosy tena manao resaka torapo amintsika tena tsy resaka fahazarana fotsiny milaza atsika fa kristianina ary za tsy mitsara olo eto amitenitenako za fa tena miresaka am' jesosy foana za fa tena mitady an' jesosy za fa raha ao anatin'ny herinandro impiry am' resaka am' jesosy ao anatin'ny ray andro impiry am' resaka am' jesosy isan'andro am' zavatra ataoko raha ohatra hoe tena namanao akaiky mangalahy ianao namana anankiray tena namanao ça c'est ton ami impiry ianao miresaka aminy ny baiboly dia milaza fa i jesosy io ny zany dia azo oarina mivaditsika mihitsy efa nahitan'izany ve nareo natolotry jesosy ny rano ho an'ny fiangonana ho an'ny vadiny raha mpivady anankiray zao miara-mipetraka ao amin'ny trano anankiray dia hoe tena tsy miresaka hono izy roa fa mipetraka ao dia herinandro ray volana tsy miresaka ahoana ny fahitanareo azany misy miteny hoe tsy mpivady zany tia metraka fanontaniana hoe manahoana ny fitadavanao an' jesosy tena miresaka aminy ve anao tena namanao ve izy tena manao ohatra n'ity vehivavy ity ve sika hoe tena lasa miaraka amin'ny vola mikarina miaraka amin'ny vahoaka mitady an' jesosy ry havana ny média ny tena problème n'ity génération antsika taranakitsika ity tsika ve latsapity am'ireo zavatra ireo mihoatra no fitiavantsika an' jesosy de ozy izy nareo paster aza apetraka izany fanontaniana izany fa zay nge kristianina zay mpanompon'i jesosy kristy tsy mahazo anay izany film zany tsy mahazo anay izany baolina kidry zany tsy mahazo anay izany tsy mahazo anay zany firy minitra lanitsika am'ireo rehetrarehetra ireo anatin'ny ray andro inona zavatra mety hoe mahasolo an' jesosy tsika hoe tena latsapity am' jesosy tonga hatramin'nytoera amin'ny fahatsapana manao hoe tena tiako ianao jesosy ary ny fafinaretako dia ianao zany ny tena mpianatra jesosy ianao ny fafinaretako ianao ny plezirako ianao ny loazirako amen ianao ny loazirako ry havana jesosy manao hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona izara fifaliana ve sika ry havana afaka mizara fifaliana ianao raha miaraka amin'i jesosy raha jesosy ny eo jesosy ny eo amin'ny zavatra rehetra na amin'ny zavatra madinika indrindra aza alefsaretsainy zany hoe mijery ordinateur ianao dia takany hoe miara mijery ordinateur miaraka amin'i jesosy azonao an-tsaina ve zany ry havana mamaky baiboly miaraka mamaky baiboly amin'i jesosy mihira miara mihira amin'i jesosy miresaka miara miresaka amin'i jesosy rehefa tonga le mpanjaka vavy dia zao ny hitany ny anarany fa nilazany ity solomonina ity sy ny voninahitryandriamanitra dia nametra-panontaniana taminy izy inona izy izy tonga izy tany Jerosalema niaraka tamin'ny marobe ny moa ny samoa amin'ny teny malagasy ny rameva ny ditika azy manitra ny volamena marobe ny vato sarobidy dia inona nataony ry havana inona nataony amin'ny voatsipika maintso io elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur rehefa tonga teo am' jesosy izy dia inona nylazainy tamin'i jesosy inona nylazainy tamin'ny solomona zay rehetra tao am-pony mametraka fanontaniana ianao ve lazainao am' jesosy daholo ny fiainanao rehetra ry havana rehetrarehetra tsisy miafiny eto inona mahazo inona ny problemako satria raha tsy miresaka am' jesosy ny zavatra rehetra tsika dia misy afenitsika ao zany marina ve zany y a-t-il quelque chose dans mon cœur que je souhaiterais lui cacher? Alors probablement c'est quelque chose qui ne va pas. Si je veux le cacher, alors sûrement ce doit être quelque chose dont j'ai honte. Ne dois-je pas vivre comme si le Christ Jésus était dans ma maison, dans ma chambre, dans ma voiture? Il regarde mon ordinateur avec moi, car sa présence spirituelle est là.
ry havana zay le izy zay le izy zay le izy raha mijery io tantarana baiboly ary afinaritra ana le hirana atao teo hoe raha ianarantsika io baiboly io a raha mijery nareo zao gabaonita tonga teo amin'ny zanak'israely a mody nanao vorokitsay be ry zareo mody mampalahelo be zareo mipetraka ao kaiky eo ihany a le gabaonita zany tao kaiky tao ihany zareo a mody nanao vorokitsay be dia mody nitondra mofo mangatsika toy izy rety mofona ireto zao izy nafana be mihitsy a fa nandeha lavitra be zay a dia zao izy ty fa mangatsika ina ny tiako lazaina rehefa taty oriana vao fantatr'ireo mpitarika teo amin'ny Israely fa tsy naka saina tamin'Andriamanitra izy rehefa nanao zavatra tonga izy dia nanaiky tonga izy dia nanao fanekena ny tiako lazaina ry havana dia hoe misy zao le mpanjaka anankiray amin'ny baiboly hoe asa narary le asa dia inona nataony lasa izy nakany amin'ny dokotera fa inona maratsy makany amin'ny dokotera ilaina anie dokotera fa inona teneny mpaminany taminy makaiza aloha akany amin'Andriamanitra aloha misy tantara anankiray eo amin'ny tantarany Azia azontsika vakina ny an-trano mpanjaka faharoa toko voalohany narary mafy ty mpanjaka ty dia lasa izy naniraka nakany amin'ny Belzeboba mpanjaka ny Ekrona dia ozy izy ny Eli mpaminany teny an-dalana fa nga tsy misy Andriamanitra ao amin'ny Israely no akany amin'ny Belzeboba nareo dia rehefa miverina izy dia inona zavatra an-trano ozy izy le mpanjaka hoe miaramira 10 asevo makaty le Eli inona zavatra an-tranga nisy afo avy any an-danitra ozy izy raha lehilan'Andriamanitra dia misy afo mandevina anareo nandefa miaramila 10 raha lehilan'Andriamanitra dia misy afo mandevina anareo le fahatelo miteny hoe meteza ry mpaminany Eli fa vahoaka mbo zava-dehibe aminao ny haiko inona ny tiako lazaina ry havana manontany tena ana amin'ny tenako hoe efa tonga amin'izany ve za Jesosy tena mpianatra ao ave rehefa tena ho avy ianao dia miteny hoe tena fantatro Frank miaraka amiko io miresaka amiko io ny zavatra ataony voalohany ny amin'ny fiainany rehetra tsy misy miafina hitako daholo ny zavatra jereny io hitako daholo ny zavatra ataony io miaraka amiko io namako io zay ny faniriko anao rahalahy zay ny faniriko atsika rehetra eto fa raha miala amin'izay tsika tsy sambatra raha isaky ny mamindry tsika tena miaraka aminy mamirapiratra satria rehefa tonga zareo nahita inona ny zavatra hitany tena manan-karena be le Salomona tena manam-pahindrana ainareo moa tantaran'ity Salomona ity nangataka tamin'Andriamanitra iny izy ozy mila fahendrena dia sady nomen'Andriamanitra fahendrena izy nomeny arena be da be dia rehefa mangataka fahendrena koa tsika dia mila mino fa meny fahendrena marina visany sa tsy marina mino tsika rehefa tonga zany lay mpanjaka vaviny Seba nahita hoe ve anao tena manan-karena dia inona zavatra hitany rehefa tonga eto aono izy voici on ne m'en a pas dit que la quoi on ne m'en a pas dit la moitié ny atsasany fotsiny ny haiko fa zay vao tena hitako ry havana tsy misy ohatran'izany Jesosy zany na foi ny lanitra ray manontolo zany dia tonga mahantra namonjy atsika afaka manao mainina amin'izany ve tsika zany Jesosy zany nampitony ny tempête asa zay tempête alalovantsika amin'izao fotoana izao inona ny onja ampiainatsika zany Jesosy zany nandroaka ny démonie zany Jesosy zany nanasitra ny aretina zany Jesosy zany lehibe no problème antsika rehetrarehetra afaka manao mainina amin'izany ve tsika zany Jesosy zany no ilay mahagaga Andriamanitra mahery zany Jesosy zany no mpanelanelana zany Jesosy zany no fahazavany zao tontolo zao zany Jesosy zany no rano velona zany Jesosy zany ny fananganana amin'ny maty koa ny tiako lazaina amin'ity maraina ity ry havana dia zao ny fiafaran'ny tenin'ilay mpanjaka vavy hoe sambatra anao izy heureux tes gens heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi tsika ve ry havana matsiaro sambatra zany hoe continuellement avec Jésus zany sambatra ve ianao miaraka foana amin'i Jesosy
ny fandriko lala dia ho mpandresy avokoatsika ny amin'ny fantatro fa rehefa resy zay dia indraindray tena nanadino an' Jesosy mihitsy ohatra hoe tsy te hiteny zavatra anankiray ahako dia mahateny an'iny zavatra iny indraindray tena hoe tena tapaka le izy continuellement tena miaraka amin'i Jesosy tena sambatra miaraka amin'i Jesosy nandritra ny andro folo maranako nytoriteny amin'ity marain'ity dia nanao citation anankiroa nanao teny inona moa filazatsika zany teny notsongaina mba hisorako an'Andriamanitra tao anatin'ny 10 andro nahita zavatra anankiroa tiako lazaina aminareo amin'ity etiko mamitina ny tiako lazaina rehetra amin'ity maraina ity dia zao hoe voalohany tsy misy afa-tsy zavatra roa ry havana ny tena fitiavana na fitiavatena io teny notsongaina voaloha io zany manazava an'ilay teny notsongaina faharoa tiako lazaina amin'ny fiangonana amin'ity maraina ity tsy misy afa-tsy anankiroa na tena fitiavana na fitiavatena na fitiavana mahitsy ny tena na fitiavatena na fitiavana masina na fitiavana tsy mahitsy Andriamanitra dia fitiavana masina ary ny fahamasina ny fitiavan'Andriamanitra dia mitsara ny fahotana ny fitiavana mahitsy ny fitiavana tsy mahitsy na ny fitiavatena dia fahotana ary makasitraka tsy fankatoavana Andriamanitra ny tompo ny fitiavana masina ka afaka miaro atsika tsy ho tafalatsaka ao amin'ny fitiavatena dia ity no mifandray mivatana mitoroteny tamin'ity marain'ity rehefa mifarana ny 10 jours de prière dia zao zavatra tsapako zay rehetra mampivily ny saiko tsy hibanjina ny Jesosy Kristy dia tena miadika zany hoe dangereux mampidi-doza satria taka ny fitiavatena sy ny fiavinavonana dia mitondra ho amin'ny fanombana ny tena ao anatin'ny ady lehibe Jesosy Kristy ihany teo amin'ny azo fijaliana ny nandresy ny ratsy sy ny fitapitaka rehetra ataon'ny ratsy izay mbola miezaka manafika atsika mibanjina ny Jesosy Kristy no any tsy ambaradelo zao ary ny antso amin'ity marain'ity vaky teny nataony rayanina teo hoe manoroa ny zanaka asika ve zany ravina ity salamo ity dia atao hoe salamo messianika manambara ny Jesosy manao zany manoroka ny zanaka zany manoroa ny zanaka izy io tsy misy article tsy misy teny fampiraisana moa zany teny malagasy teny pitarika amin'ny teny hébreu fa eto moa zany hoe baiser le fils fa le izy le tsy misy an'izay pitarika zay zany no mitovy aleo amin'ny Daniela hoe tena manambara ny Jesosy tokoa raha manoroka ny zanaka isika satria sambatra zay rehetra mametraka ny fitokisany aminy koa ny fandriko lalina ho an'ny fiangonana dia mba ho sambatra isika mba ho mpianatra tena sambatra dia maninona ozy izy fiangonana mamirapiratra sambatra satria tena miaraka aminy ireo zanakitsika ireo tena miaraka aminy tena fantany tsisy zava-miafina amin'i Jesosy ny fiainantsika andeha ry havana andeha hiantso anareo tena ho tia azy miantso anareo mba anavao ny falorantenantsika rehetra ary anomeny tsara indrindra ho an'i Jesosy nisy mpanjakavavy anankiray mpanjakavavy écossaise izy ity mandehandeha any anaty vahoaka dia tsy mila garde de corps zany dia indray andro izy nandehandeha tany anaty vahoaka tany dia rehefa heriva ny andro dia avy be ny orana Marie mpanjakavavy ny Ekosy avy be ny orana dia nandondona tao amin'ny trano anankiray dia ozy izy hoe sao dia mba misy elo aho sao dia mba misy elo azo indramina dia ozy izy le rahamatoa ty rahamatoa ty moa zany tsy ohatra ny hafahafa zay izy dia izy aloha le elo lefa ratsiratsy ato no alefa fa le elo tsara avy no ampindraminy ty rahamatoa ty fa inona nataonyty andro alina ty tsy fantany hoe le mpanjakavavy ny Ekosy ka izy ty aloha le tonga dia le elo lisy rovotra be ny lasan'le mpanjaka tany le elo tsara tare voatahiry tao an-trano ny ampitson'iny misy mandondona tao tokantrano lehilahy anankiray ranjanana manao fitafiana miaramila miaraka tamin'ny valopy anankiray misaotra betsaka anao ny mpanjakavavy no ny elo izay nampindraminao taminy nahazo valopy fisaorana
teo izy vao tonga saina hoe ny mpanjaka vavy, teo izy vao nitomany. Dia mitra-pantaniana hoe aizintsika amin'ny mahampinamana amintsika sy vadin' Jesosy atsika. Tianao antso amin'ny fiangonana hoe maniry ve tsika navoan'ny fanorantena amin'izao voalohany taona zao, ka tena hitady azy tsika, ka manao amenina amin'izany ve tsika, mba ho mpandresy daholo ny atokantrano any, satria Jesosy ao an-trano, Jesosy ao amin'ny birao, Jesosy miara-mijery ordinateur amiko, Jesosy miara-mifaly amintsika rahariva. Afaka manao amenina amin'izany ve tsika? Ary zay rehetra mahita atsika dia mahita hoe sambatry reto fa manana an Jesosy. Raha zany ny fandrinao dia manasanao hitsangana araka hivavaka sika. Vavaka sika. Seigneur Jésus, nous saurions comment te remercier, toi, dans toute ta richesse là-haut, où tous les anges t'adorent. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Créateur, éternel, notre justice, celui qui était né, admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Seigneur, nous ne saurions comment te remercier d'être venu sur cette terre et d'avoir accepté de donner ta vie pour nous sur la croix. Toi qui as vaincu le mal, toi qui as subjugué la puissance de l'ennemi à la croix, toi, Seigneur Jésus, qui a guéri les malades, qui a calmé les tempêtes, toi, Seigneur Jésus, qui a fait que je suis là ce matin et que nous sommes là ce matin. Oh Seigneur, c'est toi qui veilles sur nous. C'est toi, Seigneur, qui a donné ton sang symbolisé par ce sang qui était à la porte des linteaux des enfants d'Israël et qu'ils étaient préservés. Toi, Seigneur, qui as conduit ton peuple dans le désert. Toi, Seigneur, l'alpha et l'oméga, la lumière, l'eau de vie. Toi, Seigneur Jésus, tu es notre Seigneur. Et nous sommes posés sur la question ce matin, qu'en est-il de ma relation avec toi? Est-ce que vraiment rien n'est caché entre toi et moi? Est-ce que vraiment, Seigneur, il y a cette communion intime avec toi qui me garantit que avec toi, nous serons plus que vainqueurs? Tu nous as dit, Seigneur, que nous aurons des tribulations, mais tu nous as promis que tu as vaincu le monde. Ce matin, Seigneur, je ne sais pas ce que vit chaque personne ici, chaque enfant, mais ce que je sais, c'est que tu es présent. Tu nous l'as promis. Tu as dit que tu seras toujours avec nous. Alors, Seigneur Jésus, j'aimerais élever vers toi toutes nos difficultés, toutes nos souffrances, tous nos combats, tous nos défis. Et nous voulons, Seigneur, que ce matin, tu nous donnes cette paix en toi, ce bonheur en toi, ce bonheur. Mets dans le cœur de chacun ici cette envie que la reine de Sheba, Seigneur, avait pour aller chercher, pour faire des kilomètres, pour te trouver. Toi, le vrai Messie. Merci, Seigneur, de bénir ce sabbat. Merci, Seigneur, de bénir notre envie d'inviter nos bien-aimés, nos invités pour un moment de convivialité. Mais mets dans nos cœurs, Seigneur, que c'est toi le centre. Et que tout ce que nous ferons, nous le ferons pour toi. Merci pour cette Église qui, avec beaucoup de bienveillance, d'engagement, donne de ce qu'ils ont pour faire en sorte que nous puissions, Seigneur, accueillir d'autres personnes. Merci, Seigneur, pour la collaboration et l'amour lorsque nous avons fait notre déménagement. Garde dans nos cœurs cet amour fraternel, ce dévouement, ce sacrifice. Et Seigneur, merci de nous récompenser. D'abord par ta présence continuelle à nos côtés. Apprends-nous à fixer nos yeux sur toi dans tout ce que nous faisons. Et merci encore pour ton pardon, merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
Je remercie le pasteur Franck de nous avoir apporté ce message. Merci de réchauffer nos cœurs. Merci de nous permettre de nous connecter à Christ encore. Pour finir ce culte, je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le chant Onitananao Tomputi. mbola sikeraina ve izay refrain izay ao arinan'ity tsodrano ity hoaroany zay maharo anareo mba tsy ho tafitoina ary ametraka anareo tsy anatsiny eo alohany voninany amin'ny firavorafona ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana ny fanjakana sy ny fahefana
hatramin'ny taloha indrindra sakehitriny ary mandrakizay amen. Tananao